mpiara-mianatra namana fifaliana ho anay indray ny miantrano miaraka aminao miaraka mandinika ny lesona sekoly sabata lesona faharoa mahafantatra an'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Tena faly zahay engene ny fiadanan'ny tompo mba ho aminao sy ny ankonanao ka hitondra fitahiana hitondra fahazava-tsaina vaovao aminao indray ny izao lesona rahantsika manana izao. Mahafantatra an'Andriamanitra ny telo volantsika moa dia hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary ao anatin'izay loha hevitra lehibe mandry telefonana izay ny hoe mahafantatra an'Andriamanitra. Milohan'ny andiniantsika izay nefa dia andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io tonga indray ny fotoana irahanay mandinika ny teninao amin'ny alalan'ny lesona sy koly sabata mangataka mba ampitoerinao tena tenay ny faneno masina ary ny tsy fahatanteranay rehetra dia mba ho esorinao izany tononina ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaraba ny mpiaraka mitinika aminay ety ihany koa ankehitriny amin'izao androany izao mino fa samy hita fifaliana isika. Ry mpiara-mianatra namana, lesona faharoantsika mahafantatra an'Andriamanitra. Zava-dehibe tokoa ny mahafantatra ny toetra an'Andriamanitra mba hananantsika fifandraisana matanjaka aminy. Ilaintsika ny mahafantatra an'Andriamanitra satria io ny fototra ny fifandraisana mafana. Rehefa fantatrao tsara Andriamanitra, iza moa Andriamanitra, manahoana izy, dia liana isan'andro san'andro anao ifandray aminy. Hozaraintsika telo ny dinika ifanaovantsika eto amin'ity andro an'ity dia ny voalohany ny hoe ny endrika Andriamanitra, ny faharoa dia ho jerevantsika manahoana ny toetra an'Andriamanitra ary fahatelo ahoana ny fomba halalantsika an'Andriamanitra. Izay zany no diniantsika androany mba hahafahantsika manao hoe mahafantatra an'Andriamanitra. Misy anefa ny andinina atao tadidina. Mangataka namako ato indray mba hanatanteraka izay andinina atao tadidina izay ankehitriny. Ia. Ny tsy enjerintsika zany dia ao amin'ny Jaona 7:17 manao hoe izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ilay teny teo hoe ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra. Ay zany ty fahafantarantsika an'Andriamanitra ity izay antony izao fianarantsika izao dia mitondra antsika makaiza makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay zany dia manomboka eo amin'ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Andeha tombotsika amin'ilay fizarana voalohany amin'ny hoe ny endrika Andriamanitra. Ny Baiboly irery ihany no afaka manometsika ny valiny mahafampo, ny mikasika, ny momba an'Andriamanitra ary tsy miova io. Ninona zavatra mitranga tsy miova io. Ny Baiboly mampiseho amintsika izay niaviantsika, izay alehantsika ary amin'ny farany mampiseho antsika hoe iza moa Andriamanitra manahoana ny toetrany. Ka rehefa manomboka ny boky Genesisika ka hatrany amin'ny Apokalipsia dia ahitantsika izay momba an'Andriamanitra zay. Eto ary dia te hiresaka aminao hoe manahoana izay endrika Andriamanitra tiana ho fantatra ampafantarina amintsika taranak'olombelona izay. Ie, araka ny voalaza teo moa zany dia ny Baiboly ihany no ahitantsika ny endrika marina sy mazava indrindra momba an'izany atao hoe iza Andriamanitra. Ka rehefa vakiana zany ny Baiboly dia misy toetra lehibe maromaro misongadina zany momba an'Andriamanitra. Zany hoe ilay endrika Andriamanitra zany miseho anatin'ny toetrany. Miseho ao amin'ny toetra an'Andriamanitra satria izay no lazain'ny Baiboly anazy. Ohatra hoe ao amin'ny Genesis zao no ahitantsika azy hoe mahery indrindra izy. Ohatra hoe tamin'ny namorona dia ny feony fotsiny dia efa naforona ny zavatra rehetra. Mahalala ny zavatra rehetra koa Andriamanitra. Any amin'ny Jaona voalohany ihany koa misy an'izany. 7:20 mahalala ny ho avy Andriamanitra, marina Andriamanitra, mamindra fo, mahari-po, mpampionona, mpanome fahasoavana, mpamela heloka, mpanjaka mandrakizay. Zay zany mety hoe azo amintinana azy. Ilay endrika Andriamanitra. Zava-dehibe zany ny ahafantarantsika ny amin'Andriamanitra io ny toetra mba ahafahantsika manao ohatra nahoana io Andriamanitra io nampalahelo nefa. Nisy voary anankiray izay mpikohaka. Tena mazoto manompo ao an-treny Andriamanitra. Ny salasalany amin'ny toetra n'Andriamanitra io ka tsy nahita ny endrika Andriamanitra intsony. Iza moa izy io?
Losifera io nanahoana no zavatra nitranga tamin'ny Losifera. Inona zavatra nisy? Ie. Rehefa nisalasala ohatr'izay moa izany Losifera ny amin'ny toetran'Andriamanitra dia nanjary lasa nampitainy tamin'ny voarin'Andriamanitra izany ary tsy iza monina no niresen'ny lahatra voalohany teto fa i Eva, izay ny voalaza ao amin'ny Baiboly dia ny tena votoatin'ny hafatra Satana izany tamin'ny Eva ary izay koa moa no mbola voiziny amintsika ankehitriny dia hoe manafin-javatra aminao Andriamanitra satria vokatr'ilay hoe tsy mahazo mikitika mikasika manendry an'ilay voankazo voarara dia nampitainy tany amin'ny Eva izay hoe ka manafin-javatra aminao izany Andriamanitra, tsy mitady ny tsara ho anao izany izy, tsy azonao hitokiana izany izy. Izay izany ilay hevitra ampitainy Satana nefany ny tsara ho fantatsika kosa nefa dia izao. Arakaraka ny andiniantsika ny Baiboly izay milaza momba ny toetran'Andriamanitra io dia arakaraka ny ahafantarantsika an'ireo toetran'ireo no ananantsika antony betsaka kokoa hitiavana an'Andriamanitra. Izay izany no tokony ho izy ary lasa maniry koa isika hanana fifandraisana maharitra aminy. Izay izany anisan'ny vahaolana anankiray. Zava-doza izany tia misalasalany amin'ny toetra sy ny endrik'Andriamanitra ity ary izay no niezaka ataon'ny Satana, Losifera, ny avoafafo amin'ny anatin'izay olombelona anatin'izay Eva ilay endrik'Andriamanitra. Ina tokoa moa ilay resaka ny fanaovan'izy ireo andao jerevantsika mihitsy ilay zavatra nitranga eo amin'ny Genesis 3 hoe ary ny mihinarana dia fetsiny ny bibidia rehetra izay nataon'i Jehovahandriamanitra ary hoy izy tamin'ny ravehivavy anky efa nataon'Andriamanitra azy hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny sa fa hoy ravehivavy tamin'ny mihinarana ny voan'ny hazo eo amin'ny sa dia azona hinanana ihany. Marina ve nivaly tenin'ny Eva sa diso? Izay misy tenin'Andriamanitra taminy ny hazo eo sa dia azonareo hinanana ihany fa ny voan'ny hazo eo voan'ny sa kosa ny efa nataon'Andriamanitra azy hinananareo fa amin'ny andro hinananareo azy dia ho faty ianareo. Hoy ny mianarana tamin'ny ravehivavy tsy ho faty sekoly ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro hinananareo azy dia ahiratra masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Izany hoe ilay endrik'Andriamanitra mihitsy ny ezahan'ny Satana ho fafana teo amin'ny tsika olombelona ary izay zavatra izay nefa nitiditsika averina indray eo amin'ny ity lesona ity araka ny voalazan'ny namantsika teo hoe io Andriamanitra io dia manana endrika maro samihafa amin'ny toetrany mahery, marina, mamindra fo, mamela heloka mpanjaka mandrakizay maro posibe sy mpampionona. Izy zava-dehibe izany izay endrik'Andriamanitra izay. Fa andeha ary satria efa niresaka ihany ianao tamin'ny hoe ny toetran'Andriamanitra. Inona moa mahasamihafa ny hoe ny endrik'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra? Raha ny tena marina dia mifandray ihany ireo. Mifandray ihany izy ireo. Anisan'ny endrik'Andriamanitra anankiray ihany koa izany ilay fahamasinany dia toetrany ihany koa isehoany ihany koa io fahamasinana io. Sarotakarina amintsika ihany izy io satria eo amin'ny fiainantsika dia tsy mba voambolana fampiasantsika loatra izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Inona ary ny antony fanahoana? Satria isika izany tsy dia mba mety tsy zava-masina mihitsy iainantsika manodidina antsika fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ihany isika izay vao miresaka an'izany fahamasinana izany. Mazava amin'izany izany fa ny Andriamanitra ilay masina fa tsy tsika ilay masina. Jerentsika anie hoe ao amin'ny Baiboly ihany ao amin'ny Levitikosy ohatra 2:2, ny Samuela voalohany 2:2, ny Isaia 7:15 ary ny Ezekiela 7:30 sy ny 7:20 dia ohatr'izao ny fanoritsoritana n'Andriamanitra izany ao amin'ireo andinindreo. Rehefa jeren'ireo dia izao tsy ahitana ratsy mihitsy izany ao amin'Andriamanitra. Izay izany ilay fisehoan'ilay fahamasinany. Tsy misy ratsy ao aminy, tsy misy ota ao aminy ary tsy mifandrara amin'ireo izy, tsy mifandray amin'ireo mihitsy izy na kely ary. Izany hoe tsara zato isan-jato Andriamanitra. Izay izany ilay hoe masin'Andriamanitra. Dia misy izao ohatra hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana madio sy masina. Ny fahalalàn'Andriamanitra dia fahalalàna masina. Inona daholo moa ny dikan'izany? Dikan'izany izany dia hoe raha fitiavana masina, dikan'izany izany tsy misy fitiavan-tena atao aminy. Raha fahalalàna masina, dikan'izany izany mahafantatra zavatra izy kanefa tsisy hoe mifono fikasan-dratsy ny fahalalàny zavatra anankiray. Moa isika ve moa atoky an'Andriamanitra hoe
mahalala ny zavatra rehetra kanefa tsy masina. Izay izany ilay tokony ho fantatsika hoe inona ny dikan'ilay masina. Tsara izany ny dikan'ilay masina. Raha ohatra izy mpanjaka tsy toa kanefa tsy masina dia mety ho lasa hoe mpanjaka loza be izany izy na mpanjaka zaka. Fa noho ny amina hoe masina azy dia tsara izy izany. Izay izany no mahafehan'ilay atao hoe masina raha ny baiboly no jerentsika. Ry mpiara-mianatra namana, zava-dehibe izany ny fahafantarantsika io toetra voalohany. Azo lazaina hoe tena ivon'ny toetra an'Andriamanitra mihitsy ny fahamasinana, masina. So manisy teny lazaina teo teny mba manaitra anahy. Ao amin'ny Isaia 7:25 fa izao no lazainy ray avy sy manerinnerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Masina no anarany. Tsapanao ve ny fahamasinan'Andriamanitra? Tena tsapantsika ve ny fahamasinan'Andriamanitra? Ny anjely ny an-danitra rehefa natsapa ny fahamasinan'Andriamanitra dia nika mihitsy masina Andriamanitra. Manahoana no tokony toetrako, manahoana no tokony fihetsintsika olombelona eo alohan'izay fahamasinan'Andriamanitra izay? Iletsika dia nanome ohatra. Iza moa ireo ohatra nolazainy teo? Misy ohatra maromaro ato momba ny Mosesy ohatra izao. Nesoriny ny kapany rehefa teo amin'ilay romeminy rehetra izy satria fantany fa amin'ny Jehovah no niresaka aminy teo. Nafeny ny tavany ohatra ny Isaia, ny Ezekiela sy Daniela ary Jaona. Nisy tena lavo tamin'ny tany mihitsy ary. Kanefa izany ny tokony ho tsapantsika izany dia izao. Izay indraindray manko mahadiso hevitra antsika fa ilay hoe masina izany dia tsy hoe miteraka fihetsika fotsiny hoe miankohaka na manafina ny tavany na matahotra. Fa ilay masina izany dia arak'ilay voalazantsika teo hoe tsy ahitana ratsy. Ka izay no mahatonga an'ilay olombelona tsy mahazaka an'ilay fanatrehan'Andriamanitra sy ny fahamasinana satria mpanota isika. Izay izany mampatonga an'ilay hoe misy fihetsika izany. Raha ny tokony ataontsika izany dia ilay miala amin'ny ratsy izany ny ataontsika raha ohatra ka hifanatrika amin'izany Andriamanitra masina izany satria ilay masina izany dia hoe tsara 100% tsy misy ratsy na kely aza. Dia mirona ao amin'izay izany tokony ho fihetsikitsika rehefa hifandray amin'Andriamanitra isika. Andeha ho tosantsika ihany ary ny dimdim-panaovantsika ilay toetra faharoa indray no resantsika hoe Andriamanitra dia fitiavana. Io moa tetika fampiasain'ny kristianina hoe Andriamanitra dia fitiavana ary mahafinaritra manonona an'izy io. Fa nefa ohatran'ny ahoana marina moa hoe Andriamanitra fitiavana, inona tena hamaritana an'izany Andriamanitra fitiavana izany? Inona no resan'ny taridaranantsika tamin'ity andro ity satria ny apôstôly Jaona dia nilaza hoe Andriamanitra dia fitiavana. Izy tsy niteny hoe Andriamanitra dia mpizara fitiavana, n'Andriamanitra dia be fitiavana, n'Andriamanitra dia mpamorona fitiavana, fa Andriamanitra mihitsy no ilay fitiavana. Ahoana indray ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra io izay tokony ho fantaritsika satria hoe mahafantatra n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra. Inona anjara tokony fantatra indray manoloana izay fitiavan'Andriamanitra izay? Ny teny hoe fitiavana moa dia io indray dia teny fampiasantsika izy io. Na eo amin'ny tontolon'ny kristianina izany na eo amin'ny tontolo andavanandrom-piainantsika kanefa matetika koa isika ny diso fandrehan'izy io satria resahana mandrakariva ny fitiavana sy ny tontolony. Izay matetika ny ao an-tsaintsika dia izay avy amin'ny famaritan'ny olombelona ny atao hoe fitiavana ihany. Nefa ny olombelona dia tsy hoe marina tsara na tanteraka mandrakariva. Ny ahoana izany ny ahafantarantsika ohatra ny ahoana marina izany fitiavana izany. Dia ny ahafantarantsika azy dia tsy aiza fa izay lazain'ny soratra masina momba an'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ihany ny azontsika antoka. Fa tsy izay lazain'ny heverintsika izany na lazain'ny tontolo manodidina antsika. Izay izany tena mahazava-dehibe amin'ny famakiantsika ny soratra masina, ahafantarantsika an'izany atao hoe inona ny atao hoe tena fitiavana. Vakiantsika angeny ao amin'ny Jaona voalohany 4:4-5 izao voalaza ao hoe isika efa malala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana. Ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika, izay izany ilay tena atao hoe fitiavana.
fa ohatry ny ahoana moa ilay fisehoan'io fitiavan'Andriamanitra antsika io, izay izany ilay fitiavana tokony ho tahafintsika. Dia izao, namorona antsika olombelona izy tao anatin'ny fitiavana. Isika rery no voary no foroniny tamin'ny alalan'ny tanany, volavolainy fitiavana izany. Fitiavana izany hoe nandohalika mihitsy, tsy ny teny fotsiny izy tahaka ny tamin'ny hoe misy mazava, fa nandohalika mihitsy ilay Andriamanitra namolavola antsika, ary tena nanakaiky mihitsy izy tamin'ny nanomezany fofona ny Adama, satria teo amin'ny vavorony no nanomezany azy fofona izany, no ny fitiavana avokoa izany. Rehefa nanota koa i Adama sy Eva, dia no ny fitiavana no nanaovany dingana voalohany nanontaniany hoe aiza moa ianao, fa tsy isika mihitsy nitady azy voalohany, fitiavana daholo izany. Manaraka izany koa dia izao, nanao fenakena tamin'ny Abrahama izy, fa hitaha ny firenena rehetra eto ambony tany amin'ny alalan'ny Abrahama, izany hoe tsy Abrahama loatra no nitahiny tao anatiny, fa ny olombelona rehetra eto ambony tany, fitiavana antsika ihany koa izany. Ary ny faratampony fitiavana nasehon'Andriamanitra dia ny nanirahany an' Jesosy zanany ho fato antsika, satria ho famonjena antsika no ny fahotantsika nanaovany an'izay. Rafitinina izany zavatra rehetrarehetra izany, mpiara-mianatra namana isany, tonga lafatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tena mifototra amin'ny fifandraisana aminy sy amintsika. Zava-dehibe izany ilay fitiavan'Andriamanitra. Nafinaritra ilay hoe ny faratampon'ny fitiavan'Andriamanitra, izy voalaza amin'ny Jaona 4:1-20 fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao ny tontolo izao nomeny antsika. Miaraka mahalala isika ry mpiara-mianatra namana isany, fa niteraka elanelana toy ny antsana makadiry. Ny elanelana tamintsika sy Andriamanitra no ny fahotantsika. Tsy vita hoe nanototra an'ilay antsana fotsiny izay nanasaraka antsika vokatry ny fahotantsika Kristy, fa ny fiainany mihitsy nanehoany tamintsika. Le tiako fitiavana malak'izay ny tiavako anareo, ka hitaomany antsika mba hanatona azy. Ny fitiavan'Andriamanitra izany dia mitaona antsika hanatona an' Jesosy isan'andro te saritiana ambara. Ao amin'ny Baiboly ihany moa dia misy mampiseho antsika ohatry ny ahoana izany tokony iainantsika an'izany fitiavana izany. Andrasonge ho jerentsika ao amin'ny Korintiana 1:7 manomboka eo amin'ny 4 dia mitohy hatramin'ny 7. Izao ny voalaza ao hoe ny fitiavana maharo-po sady mora fanahy, ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Andinge hosoloantsika hoe Andriamanitra izy io, toa tena mety tsara tokoa ilay izy hoe Andriamanitra maharo-po sady mora fanahy, Andriamanitra tsy mialina sy ny sisa. Fa raha soloina amin'ny anarantsika kosa izy io, dia mamana ahoana? Hoe zaho ve maharo-po ve za, mora fanahy ve za, tsy mialina ve za, sy ny sisa, dia anjarantsika no mandinika fa tahak'izay izany ilay fitiavana irian'Andriamanitra ananantsika. Raha fitiana vetivety izany ny fizarana voalohany sy fizarana faharoa ny lesona rahantsika teo, dia ny voalohany ny amin'ny hitantsika ny hoe ny endrik'Andriamanitra, hitantsika teo ihany koa ny toetran'Andriamanitra, ary nahafantarantsika fa Andriamanitra dia tena tia antsika izy. Fa ny amarantsika anazy indray ny amin'ny fizarana fahatelo dia ny fahalalana an'Andriamanitra. Manahoana indray ny fanambaran'Andriamanitra momba ny amin'ny tenany teo amin'ny famoronana. Inona indray no tiana ampitaina amintsika eo amin'izany hoe famoronana. Raha mijery famoronana isika dia ny any amin'ny Genesis no tonga ao an-tsaina voalohany ny amin'izay famoronana izay. Manomboka eo mantsy ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany amin'ny mahampamorona azy. Isika izany ry mpiara-mianatra namana, ary namako eto, isika izany dia mino fa Andriamanitra no mpamorona izao rehetrarehetra izao. Tsy niseho avy amin'ny fivoaran-javatra isika na hoe niseho tamin'ny toe-javatra hafa, fa nisy mpamorona isika olombelona. Dia Andriamanitra ahoana ary no fomba hanehoantsika ny fahafantaran'Andriamanitra ao anatin'izay famoronana izay. Efa voalazantsika kely teo moa izany ny fomba namoronan'Andriamanitra an'izao tontolo izao.
manana anaran'Andriamanitra io ao amin'ny baiboly ao amin'ny teny hebreo izay hoe Elohim. Ty Elohim ty zany indraindray izy io ampiasaina ihany ilazana hoe Andriamanitra tamin'izany andro izany, Andriamanitra izy. Fa izao rehefa nampiasaina nanondrona an'ilay Andriamanitra kosa hoe Andriamanitra tokana sady marina izy io avy hatrany tonga dia mamaritra Andriamanitra mpamorona, Andriamanitra tsy toa, mahery indrindra hoy izy mifandray amin'ny zavaboary manontolo, avo indrindra tsy takatry ny saina, nefa mifehy zavatra rehetra. Ary araka ny voalazantsika dia hoe ny feony fotsiny dia mahaforon-javatra izany. Misy anaran'Andriamanitra anankiray ihany koa hoe Yahvé, izay mifandray amin'ny hoe Elohim ihany moa izy io satria Yahvé Elohim matetika no fiteny izay manambara Andriamanitra mahery tsy toa ihany izy io, kanefa ilazana koa an'ilay Andriamanitra mifanekena, izany hoe Andriamanitra manana fifandraisana amin'ny vahoakany, amin'ny olona izany. Dia io ilay fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona io ilay hita ihany koa tamin'ny namoronana ny Adama, izay tena noforoniny manokana tsy tahaka ny zavaboary rehetra araka ny voalazantsika teo. Dia samy lafy toetran'Andriamanitra avokoa ireo hita tao anatin'ny famoronana, fa tia manakaiky antsika izy. Raha jerentsika izany izay ilay Andriamanitra Elohim dia hitantsika amin'ny Genesis toko voalohany, andininy voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Io zany ilay Andriamanitra Elohim, ilay Andriamanitra mifandray amin'ny zavaboary, kanefa Andriamanitra mahery, tokana sady marina. Io ilay Andriamanitra Elohim. Dia ilay Andriamanitra faharoa dia tsy hoe Andriamanitra faharoa fa ilay anarany. Dia ao amin'ny Genesis toko faharoa ka andininy fafito hoe ary vovotany no namoronan'i Jehova Andriamanitra. Io ilay hoe Yahvé Elohim. Io indray ilay hoe Andriamanitra manakaiky ny olona, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa, izay manakaiky, miezaka hanakaiky antsika olombelona. Mifandresahana antsika teo ihany moa ny namoronana antsika olombelona, ino Andriamanitra midina any amin'izay toerana misy fotaka. Ino Andriamanitra mandohalika, mamolavola, manakaiky ary nanisy fofinainy dia tonga olombelona tena maneho amintsika mihitsy io, tena teo akaikitsika Andriamanitra. Tsapanao ve zany ilay Andriamanitra Elohim dia mifehy zavaboary, ny teny fotsiny dia nisy zany, nefa na izany tsy izany aza nanana ny hery ilay teny. Ry mpiara-mianatra namana, mba havelao Andriamanitra hiteny aminao, mba hanovanao, amorona fiainam-baovao anao, avelao izy mba hiteny. Dia mety ka ametam-panontaniana ahoana fomba hitenenana na izao zavatra ataontsika izao dia Andriamanitra miteny amintsika izao. Manokatra ny baiboly ianao dia Andriamanitra miteny aminao zany, avelao Andriamanitra hiteny, zany hoe manokana fotoana mba hitenenan'Andriamanitra, mba hinonao an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra, ny anaran'Andriamanitra faharoa dia mahafinaritra ihany koa ilay hoe Yahvé Elohim, ilay Andriamanitra manakaiky. Tsapanao ve fa tena akaiky anao Andriamanitra? Tsapanao fa ianao ve tena akaiky an'Andriamanitra? Ilaitsika ny manana an'izay faharesen-dahatra izay ka mba hanova ny fomba fijerintsika, hanova ny fomba fisainantsika. Tadio tsara fa ny fahatakaranao ny fitiavan'Andriamanitra dia mahatonga anao ho akaikin'ilay Andriamanitra Yahvé Elohim. Zava-dehibe zany izay zavatra izay. Ary ny zavatra farany moa resantsika eto dia ilay hoe ilay Andriamanitra Immanuel amintsika. Andriamanitra inona no tiana ho resahana indray ao anatin'ity zavatra io, satria andeha ataontsika hoe manana namana ianao, manana olona ifampitantaranao amin'Andriamanitra ianao, mba tianao hahalala momba an'Andriamanitra izy, mba tiako ianao inona mba teny mba andalan-tsoratra masina mba tianao hozaraina amin'izany olona izany? Ny valiny tsara indrindra araka ny ampianarina antsika ao amin'ny lesona dia hoe raha te hanambara ny toetran'Andriamanitra amin'ny olona ianao dia ny valiny tsara indrindra dia hoe Jesosy. Ary izay mihitsy moa no dikan'ilay hoe Immanuel, satria anarana nomenan'i Jesosy izy io, midika hoe amintsika Andriamanitra. Izany hoe raha te hafantatra an'Andriamanitra ihany koa izany isika, ankoatra ny mahazava-dehibe ny fandiniantsika ny soratra masina manontolo, dia ny fibanjianantsika an'i Jesosy ihany koa dia tena izay ary no tena ahafantarantsika an'Andriamanitra, satria
natongavan' Jesosy teto an-tany dia tsy hoe aneo an'Andriamanitra fotsiny fa tena hanambarana azy mihitsy hoe toy izao zany Andriamanitra izany. Mila mibanjina an' Jesosy izany isika. Ary Jesosy mihitsy moa nilaza tao amin'ny Jaona 4:17 hoe izay nahita dia nahita ny Ray. Izany hoe zavatra rehetra ataon'i Jesosy izany dia mila dinihantsika. Ao amin'ny soratra masina dia misy an'ireo asa marobe izay nataon'i Jesosy, misy ny fomba fiteniny ao, misy ny toetrany ao ka ny toetran'i Jesosy izany dia toetran'Andriamanitra. Izay no mila dinihantsika raha tiantsika ho fantatra Andriamanitra. Ao amin'ny Jesosy izany no fahafenoany ny fahafantarantsika ny atao hoe iza moa Andriamanitra. Zavatra nisy manko tamin'izay fotoana izay Filipo no nanontany. Tompo, mba asehoe aminay tokoa ny Ray dia ampy ho anay ny zavatra rehetra. Dia Jesosy namaly hoe izay ely izay nefa nitoerako teo aminareo. Tsy mbola fantatrareo ihany fa izay mahita dia mahita ny Ray. Izany hoe te hiteny mihitsy Jesosy. Izany inona? Izany Andriamanitra tonga nofo. Izany. Ry mpiara-mianatra namana isany ny filazantsara efatra dia samy milazany amin'io Jesosy io daholo. Marina fa tsy mitovy ny fanandramana ny ainan'izy ireo, tsy mitovy ny ampitan'izy ireo ny hevitra mikasika ny amin'i Jesosy, fa ny zavatra azo antoka mitovy ny hevitra tiany lazainy dia mikasika ny amin'i Jesosy. Ao amin'ny filazantsara Matthieu izy dia ilazainy hoe Jesosy ilay Mesia izay manatanteraka izay nampanantenainy. Ao amin'ny filazantsara Marka izy dia lazainy fa izy ilay vonona mandrakariva hanompo ny hafa. Ao amin'ny filazantsara soatan'ny Liko izy dia milaza ny maha-olombelona manana fihetseham-po feno fangorahana ao amin'ny taranak'olombelona. Ary ao amin'ny filazantsara ny Jaona izy dia manambara fa izy Jesosy ilay mpanome fiainana, izy ilay misy mpiainana, izy ilay Andriamanitra izay tonga nofo. Ilaintsika ny mahafantatra an'izany ary zava-dehibe ny mahalala antsika hoe Immanuel, fa misy ilay Immanuel amin'izay no tiana ho resahana kely anarana izay hita ao anatin'ny filazantsara Mariana manokana ao anatin'ny filazantsara soatan'ny Lioka. Ahoana no mba azonao mba hifanampiana amin'ny mpiara-mianatra antsika mikasika an'ity le hoe Immanuel ity? Ao amin'ny Matthieu ngamba ny marimarina kokoa le hoe ao amin'ny Matthieu 1:17 no tena misy an'izay hoe Immanuel amintsika Andriamanitra, izany hoe Jesosy no faritany teo. Raha ny tena marina dia vao manomboka fotsiny an'izany lohahevitra tena goavana izany tsika momba ny toetran'Andriamanitra izany hatreto aloha, fa amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra dia mandrakizay izy, ary ny zavatra momba azy dia tena lehibe sy mahavariana tokoa. Hitantsika eo amin'ny fiainan'i Jesosy izany, marina izany fa mbola vao miandoha ihany ny fahafantarantsika an'izany, fa izao hianatra momba an'izany tsika mandritra ny mandrakizay, fa tsy ho fantatsika tanteraka mihitsy momba an'izany Andriamanitra mandrakizay izany, fa ny hany fantatsika izany dia izao hoe izy dia fitiavana, izy dia masina, ary izy dia amintsika. Zava-dehibe ny fahafantarana izany ary mampahery izany. Tokony ho resy lahatra ianao fa amintsika Andriamanitra. Amin'ity sabata ity dia ataovy tena resy lahatra ny amin'izany ianao. Ny mpiara-mianatra namana, tapitra ny fotoanantsika fa misy ny nandiny farany mba omena fampiarana amin'ilay hoe mahafantatra an'Andriamanitra inona ny azo amtinana izay zavatra voalaza teto androany. Araka ny tsy anjerintsika moa izany dia hoe ny fahafantarana n'io Andriamanitsika tokana sady marina io sy Jesosy Kristy izay nirahany dia izay ny fiainana mandrakizay. Tsy irintsika ve ny hanana fiainana mandrakizay? Ahoana moa no hahafantarantsika ny Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy izay efa nirahany? Dia tsotra ihany ny fandinihana ny teniny dia ny Baiboly izany. Arakaraka ny andinihantsika an'io misy kokoa sy manontolo no hahafantarantsika kokoa ny hatsarany io Andriamanitra izay tompontsika io, ka hampatonga antsika haniry ho tia azy sy hanompo azy, satria tsy mba tian'Andriamanitra manko ny hanompontsika azy amin'ny tahotra na hoe amin'ny adidy, fa tia ny tsapantsika ny fitiavany, ary ny famaliantsika ny fitiavany no tokony hanesika antsika noho ny zavatra rehetra. Koa ny tena tsara indrindra dia izao hoe
aokantsika izany ezaka hifantoka amin'ilay baiboly manontolo amin'ny mahafitambarana azy fa tsy hoe ampahany fotsiny fa tsy maintsy raisina manontolo ny baiboly sy ny tontolo-kevitra ao aminy dia izay vao azontsika feno kokoa ny hevitra ampitainy amintsika. Eny ary isaorantsika Andriamanitra tamin'ity androany ity miantso antsika ary Andriamanitra mba aneo ny toetra ny eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy vitanao anefa izany raha tsy mila mahafantatra azy eo an-tenanao ianao amin'ny lalan'ny fandiniana ny teniny fandiniana ny baiboly. Izao nefa mampahery rehefa mandalina rehefa manomboka andinika ten'Andriamanitra ianao dia mitombo ny fahatakarana na dia ataontsika tsy amin'ny fahatanterana satria olombelona voafetra ihany isika. Ary rehefa misaintsaina ny fiainan'i Kristy sy ny datim-panafotana isika dia mitombo mandrakariva ny fahafantarantsika an'Andriamanitra. Ny faniriana dia izao tsy hijana fotsiny fahafantarana izany fa mba hivadika ho fiainana mandrakizay ho antsika satria ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Tompany ombanao misaotra anao tamin'ny fanarahana izany hatramin'ny farany mirary sabata feno fifaliana feno fitahiana ho anao indray izay andeha vavaka anao marana antsika izao dinika izao. Iara hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra, misaotra anao izay noho ny amin'ny lesona izay nampita hafatra mafonja taminay. Fa tsara indrindra ianao Andriamanitra ary be fitiavana indrindra, fitiavana mihitsy ary tsy mendrika izahay ao anatrehan'izany. Fa misaotra anao nefa izahay satria tianay ianao na dia tsy mendrika azy izahay. Aoka mba ho tsapanay tsara izany. Ary ampio izay Andriamanitra amin'ny fandiniana ny teninao. Omeo fanainao masina izahay ka eo am-pandinianay an'izany dia ho takatray ny fahatsaranao. Ho takatray ny hakanton'izany fitiavanao izany ary hanaraka anao izahay, ho tianao, hanompo anao amin'ny fonay rehetra. Dia misaotra iray eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.